Manana ny heviny ihany koa ny ministeran'ny fanatanjahantena manoloana ity fifidianana ity izay nambaran'ny ministry ny fanatanjahantena moa fa dia tsy mitsabaka amin'ny resaka fifidianana zareo ary tsy manohana kandida ihany koa amin'ity fifidianana ity satria ny fanarahan-dalàna ihany no arahan'izy ireo maso araka ny fanazavan'ny ministra Andriamosarso Jean Anisy. Io moa zany dia fifidianana mahaleo tena ary tsy tokony hidiran'ny ministera. Ny zavatra hany ataon'ny ministera fotsiny dia mijery tazana manara-maso hoe ao anatin'ny fanajana ny lalàna ve no anatanterahana an'ilay izy. Fa ny ministera dia tsy mitsabaka mihitsy amin'izay mahakasika ny hoe iza ny mahazo mifidy, iza ny tsy mahazo mifidy. Fa kosa ny zavatra ataonay zany dia hoe misy ilay taratasy izay navoakanay ny dérogation spéciale ho an'ireo fédération misy misa efatra izay vao foronina taty afara dia ireo zany no nasiana teny satria izaho nanao sonian'izay dérogation spéciale izay nametraka an'io fédération efatra io fa apetraka mazava tsara zany ary nazavaiko izay tany amin'izareo tany amin'ny CIO hoe tsy ho an'ny fifidianana mihitsy nametrahana an'ireo fédération efatra ireo fa ho fampiroboroboana an'io taranja efatra io. Ka eto zany dia tsy mitsabaka velively ministera satria misy ny commission manokana natsangana io, natsangana zareo ary ao anatin'izay no mandrindra sy mandamina ary mikarakara ny fifidianana io tomomana soa matsara. Hatreo zany ny ministera satria ministera ne ao anatin'io lalàna 97/014 io dia misy andininy metraka mazava tsara. Anjaran'ny ministera no manara-maso ny fampiarana ireo lalàna iraisam-pirenena izay ampiarana eto Madagasikara. Tsy manery mihitsy ministera mijabaka fa mampatsiaro hoe misy an'ity lalàna ity ane ato ka aza dia mivoana ny lalàna io. Izay fotsiny no anjaran'ny ministera fa izay tsy mijabaka. Ary ny ministera dia azavaiko tsara eto ambarako horetany horendanitra fa tsy manana kandida amin'ireo ny ministera ary tsy manohana kandida ministera. Fahafantarako azy amin'ny maha olympienne azy ny rosany ary ao anatin'io fepetra izay takin'ny CIO dia mametraka mazava tsara hoe tsy maintsy misy olympien anankiray voafidy ao anatin'ireo liste ny kandida ireo vao recevable ny dossier de candidature. Ka iveriko fa raha ny fahafantarako azy dia eto Madagasikara dia roa ihany ny olympien izay nofidiana afaka mirotsaka amin'izay ka iveriko fa tsy tokony ho hisy ifandraisany amin'ny mahataleo ministera azy na hoe any amin'ny asa izay sahany amin'izao fotoana izao ny firosany ao anatin'io anisan'ny kandida amin'ny fidiana amin'ny raika amin'ny rehefa nambarako tamin'ireo fomben'olety hatramin'ny taona lasa fa eto moa zany dia mitohy ireo programa lasa efa natomboka tamin'ny taona lasa ireny dia mitohy ny fampiarana sy ny fanatanterahana azy ireny amin'ny alalan'ny fametrahana ohatra hoe manana tanjona isika dia efa napetrako foana fa hoe ahopana tanteraka any amin'ny jeu des îles aloha zany zao ny asa rehetra sy ny hery rehetra mba hoentintsika manatsara ny vokatra efa azontsika tany Seychelles tamin'ny jeu des îles farany teo. Mariko fa laharana fahaefatra no misy antsika dia ho asaraintsika izay vokatra izay tia jeu des îles manaraka ity.